Mikasika zay taranja triathlon zay sy ny fisinety Madagasikara moa no resahana mandritra ny pejy manokana ho an'ny fanatanjahantena izay voaka ao anatin'ny gazety malaza rahampitso alatsinainy afa raika amby roapolo ny volana janoary. Mbola zakazaka izay ihany anefa mazakazaka lavitrezaka na ny marathon izany. Larana fahadimy no nisan'ny Janérina Andriaparana izay solitena malagasy nandray anjara tamin'ny marathon iraisam-pirenena tany Bamako tany Mali tamin'ny 17 janoary taona tanterahana ity fanana ity raha ho an'ny ady sy ireo mpanohana azy dia nafapo ity vokatra ity. Larana fahadimy no nisan'ny Janérina Andriaparana nandritra ny andihan'ny fahadimy amin'ny marathon international ny Bamako izay nitanterahana ny 17 janoary lasa teo. Ora roa sy 2.30 minitra sy 3.20 sekondra no namitany ny 2.70 faingo 5.70 kilometatra. Firenena Afrikanina misy 2.20 no nandray anjara tamin'izany izay nahitana mpifaninana miisa 900 isan'ny nandray anjara tamin'ity faninana ity ireo atleta fanta-daza iraisam-pirenena miisa 20. Fifaninana amin'ny ankapobeny moa azo lazaina hoe nahafinaritra ihany par rapport ny compétition tamin'ny 2010 dia anisan'ny nahafinaritra zany ny 5e édition tamin'ity. Indrikely ny fanomanana zany azo lazaina hoe tsy ampy dia ino natonga amin'ny avizanana dia crampe ny tongotra zany dia tsy afana noatra fa natao fotsiny izay atongavana dia mba tonga teo amin'ny larana fahadimy ihany tsika. Teo amin'ny 1 kilometatra tsy atongavana mbola tao anaty zakazaka tsara ianao ary mbola teo amin'ny telo voalohany inona ny zavatra nisy tao anatin'izay natonga anao nakany amin'ny larana fahadimy? Iny azo natonga le fahadimy moa dia nitaky le avizanana zany dia crampe dia tsy afaka nanoatra intsony raha hoe nigardena hoe deuxième zany tokony possible hoe deuxième fa nieritseritra zany hoe voalohany nefa tsy azo moa le voalohany dia vao maina anao effort zany dia izay no natonga an'le crampe. Nitoetra raha misy any tany Mali ve tsy nametraka sakana ho an'ny aza teo amin'ny hazakazaka? Nitoetra raha moa iny efa raha malala fa nikorotana ny amin'ny toerana zany dia ny invitation tonga teo amin'ny fédération dia nanao nanome information koa zany natỳ amin'ny BOA dia nandefa solitena ny fédération dia tsy nisy sakana zany hoe tokony tsy hanaovana an'ilay compétition satria izy mba mi-invité zara ary izy ve mba mi-invité atleta dia tsika indray ny alangalana eto toerana tsy dia misy compétition hoe international firy dia ezaka foana nanao an'izay ezaka natao zany dia izay moa vokatra fa atao foana fa izay vita. Noho ny zava-bitany ity mpiazakazaka malagasy ity dia vonina trano ny BOA anoana azy hoy Andriamatoa Jacques Dile tale jeneralin'ny BOA indrindra eo amin'ny fanomanana mialoha ny faninanana izay mila 3 volana mialoha. Ankoatran'izay dia nomeny ny BOA petrabola tahiry iray tapitrisa ariary Janérina Andriaparana mba ho fankahirezana azy noho ny larina fahadimy azony nandritra ity faninanana ity.